Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny mahasatorany soasiadia mandroso tokantranotsika ireny mizao toy izao fampianarana larana fahavalo amby roapolo ny fampianarantsika indray tsara be ny miaraka amin'ny soazy foana mahafinaritra indrindra ka ny fanontaniana indray zany ity dia mipetraka hoe ary ho variana dia hoe tena rava ve ny didi folo valiny tena rava ny didi folo mahitsy be koa ny valiny dia mihina ny fanamporofoana amin'izay zany haitsika tsara fa ny didi folo sy lana mose dia nampiady ny jios sy ny jentilisa raha vaketsika indray ny boky eo amin'ny Néhémie 13:3 Néhémie 13:3 vaketsika indray zay teny zay hoe tena nampiady ny jios sy ny jentilisa mihitsy io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana. Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navana ny hafa firenena nefa ny am'izao tsika mitezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zaniko miara-miditra daholo miara-ny tongo daholo zany nilazana fa efa tsy mandeha ntsony io didi folo sy lana mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didi folo tany aloha tany tena roana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroka hafa firenena didi folo sy lana mose io fanampin'izay le Deutéronomie toko fafito Deutéronomie 7 1:3 1 hatramin'ny 2 zany de fa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny avahandriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa hidiranao olovany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voarokany aly eo anoloananao reto aby le firenena maro dia ny Etita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy avahandriamanitra eo anoloananao reny dia resinao dia aringany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy tena akamony hafa firenena dia mba eritreretinareo amin'izany hoe iza moa zany mampitombona an'izany io saotsika miteny zao mba misy manao an'izany hoe ny Israely ihany valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona iny io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina io fa zany efa tsy mandeha tsony dia zany nge tokony ampiariny zany ho an'ny Israely ihany izy nga manao an'io tsony dika zany efa ravany izy aza mifanambady anakaminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe milasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jios sy ny jentilisa zany ny didi folo sy lana mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa lay fanekena vaovao zay efa niresantsika teo aloha dia Yehosoa kosany dia voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa dia tafiditra ao anatin'ity teny Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika any anaran'ny Yehosoa fakitsika vetany ary le sy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsy tena zéro lasa hoe zéro atsika hoe sao ty miverina igny any manao n'izy zay sa tsy miverina tso zay zay zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ty zany dia tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavana anao zany hoe dia mbola ho lavinao zany hoe ty zanak'Andriamanitra ty zany dia natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny hoe mamita tsara fa raha vao ny didi folo dia roana ny hafa firenena atahoana zany mampitambatra an'io raha ny didi folo no atao satria le fanekena vaovao dia hoe mampitambatra ny jios sy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ho amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ho amin'ny daholy ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany
ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafaraka amin'ny Israely ihany raha ny didy folo mbola mipetraka ao ihany, satria ny didy folo zay tsy azo anampiana tsy azo any sorana dia miteny hoe roainy efa firenena. Ahoana zany no ampifanarahana ny didy folo amin'ity teny ity? Valiny tsy afaka ifanaraka mihitsiny, satria mbola nitsindrina fandroana io teny io araka ny Isaia 49:6 singa misy teo Isaia deny 49 levaka itsika amin'ny andininy eno izy mbola zaho arakely foana raha tonga mpanomboka ananitra ny fireneny Jakôba ianao sy ampodiny Israely voaro, fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tena famonjena ho an'ny jentilisa ary ho fahazavana ho an'ny jentilisa, fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay. De amin'ny andiny fahavalo de zao no lazainy avy tamin'ny taona fankasitrahany no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao akanome no fanekena ho an'ny olona manangana ny tanylay sy ampandovandova zay farava. Ho fanekena ho an'ny olona ty fanekena vaovao ty dia Yahosoa no anarany, ampitambatra ny Jiosy sy ny jentilisa, ho ampidirina mihitsy ny jentilisa. Ary neny Yahosoa moa tena ny jentilisa mihitsy no ampidirina, tsy de miraharaha Jiosy mihitsy raha ny teny mandeto, fa saingy nampidirina ihany moa ny Jiosy no tao amin'ny Jeremia 31 de tafiditra ihany Jiosy. Fa nazo an'ity programma voaloha ty ity fanekena ho an'ny olona ty de ho an'ny jentilisa mihitsy io, satria isa ihany talohan'ny Jeremia taty orina, Yahosoa antany aloha. De mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nahazo ny fanekena voalohany de ny jentilisa, ny Israeliana nge zany tika zany misitaka any ram'zany hevitra zany, fa saingy tafiditra misy noho amin'ny Jeremia taty orina zay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny Jiosy. Ka raha ho atambatra raha ny Jiosy ny jentilisa, lalàna roa ny fandona be ty. Le didy folo miteny hoe roainy jentilisa, ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa, iza no arahany? Azo akamana ve zany teny zany hoe ndray mandroka jentilisa de ndray nefa miantso jentilisa? Tsy afaka hitambatra mihitsy zany na tirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ne. Inona ny solution'Andriamanitra? Andriamanitra ndray ve ny antenina zany solution? Ny azy ny tsotra indrindra tely anankiray de vita. Zay ny mandriamanitra azy, tsy miasa saina am'zany izy. Tsy ianao kakany koa ny andeha isany loha, ianao de kakana sy olitra ka tsy ianao ny mampiasa lohanazy. Fa anazy hoe ty ny mpamonjy de ndana manatona mpamonjy, rehefa tsy araka de ndana mandeha, zay fotsiny azy zay. Rehefa hiaraka de ndana miaraka aminy, io le mpamonjy io nomeko anareo de miaraha aminazy. Tsy ianao ny tokony ametraka problème de ahoana zany ry? Izy tompony ara tsy nametraka problème, izy angeny nanomeny io de izy ihany mandrava an'io avy any amin'ny daholo io. Zay natonga le ten'Andriamanitra vakitsika am'izay hoe ty le nampifandrafy. Efa enonao teo ity ndray ny teny lay tompony lay mpaminany lehibe, lay Yahosoa ndray namoaka an'ity fanambarana ty tamin'ny apôstôly, satria ozy ny apôstôly hoe tsarovy fa didiny Yahosoa zao teny omenainareo zao, Korintana 14:37. So mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany. Non. Ny tenin'ny apôstôly de tenin'ny Yahosoa. Aoka ianao teny hitandrana tsara sao de tsy mahay an'zany. Lalànan'ny Yahosoa zany io. Korintana 14:37. Raha mahisy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy de aoka ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo. Didiny Yahosoa zany ny teny rehetra zay mandeto, zay nivakina taminao teo zany didiny Yahosoa daholo. Ianao zany hitandrina ny dikan'izay. Inona zany ny dikan'izay le didiny Yahosoa? Lalàna. Ka inona ny lalàna ny avoakany Yahosoa aza mikasika ny Jiosy ny jentilisa? Ho atambatra ry zareo. Ka raha ohatra izy ka ho atambatra, inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra? Ravany ny didy folo. Zatra simple be comme dire bonjour nge zany. Satria tsy afaka hitambatra mihitsy ndreo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo. Ka mba ahafana mampitambatra ny Jiosy ny jentilisa, ny ravanana izy de vita. Zay le hoe ny ato amin'ny Yahosoa azy nampitambatra ny rava ny didy folo. Fa ny an'ny Israela kosa iny mipetraka ao izy ho an'izay ho any amin'ny elo de mipetraka ao izy. Hoe zay mitandrana didy folo de ho any amin'ny elo daholo, satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana. Ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mainareo. Fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina. Tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany. Fa de le devoly moa no manakasarotra an'izany aminao de vao menao mino teny demony.
le andriamanitra tsy izy tsy mahafaka nyfahotana foana nge nampiantranao zany zany nampianaran' jesosy tsy izy honao andriamanitra tsy izy tsy mahafaka nyfahotana no mampiantranao an'zany de ninonao koa ary le olo nampiantranao an'zany anarana jesosy zany mpanota nge no nampiantranao an'zany olona mpanota daholo nanaovan'io anarana io de nonao teny ny mpanota io nao tsy afaka nyfahotana io mba mieritrereta ka ndao raha vaketsika am'izay ny teny andriamanitra satria moa zany hoe teny Yehosoa de tenin'ny mpianatra teny Yehosoa teny mpaminany de ahoana zany nanaovan'ny Yehosoa izy no raha vany reto ay kosy enjana be mihitsy zay hoe bogosy be zay miaraka amin'ny Yehosoa taony Yehosoa fay daholo ny zava-drehetra Efesianina 2:15 nenge Yehosoa bogosy be mihitsy mandrava ny zavatra fantany hoe mamono olona de raha vany zay te hiaraka amin'ny Yehosoa miaraha aminy am'zay zay ozony hoe andriamanitra ve de andravany didiny dinany olana aminazy am'zany no sabata ry nandianana nanaovany miasa tany ano sabata nge izy nga tsy hitanao iny le jauna 5:8 iny nga tsy hitanao iny de nga koa tsy hitanao le jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako izy Yehosoa miasa manakandroany iainy avany io teneniny io miasa ny dadan'io andriamanitra io rava le didy folo sady rava le andriamanitra ray ihany lasa anakoro ny andriamanitra rava le sabata inatso ny tazomanao an'io de andriamanitra zany efa nandrava anakoro be zao atao amy didy fotsy lanamosy eo zay fotsiny io tamy maso io direct vitanareo nefa ny diso am'ray aloha mieloko amin'izy rehetra raha misara de fa mieloko izy mianaka raha zao hevitra zao mieloka ny dada iavaseo soa satria nandravany ino nandravany hoe andriamanitra de ray any ndravan'izy mianaka tena grava pireta ta le fanakena voteny enjina be fa rava mihitsy le didy folo mibebea de nipidika tsara amy telefona tsy mampaniny zany zay le hoe rava ny didy folo ny tena marina de tena satria le andriamanitra nitsany izy mianaka hoe andriamanitra ihany izy mianaka ny aronanitsaka anazy izy mianaka raha zany laza fa anakiro ny dada ry miteny itiny zanako malako zay tiako le dada mihitsy nge nanitsaka lizy am'zany hevitra zany déclaration avy any amy lanitra mihitsy ny teny tamin'ny Yehosoa hoe itiny zanako malalako zay sitrako robe zao ny andriamanitra le dadany mihitsy no teny an'zay vohitsaka ne zany le didy fosy lanamosy eo am'le sabata ndray le zana mihitsy no teny hoe za sy ny dadako ny miasa am'zao hoe nefa le zanany mpaminany lehibe mitondra le teny hoe za le mipetraka eo amy sezafiandianana za le nytenena hoe Yehosoa andriamanitra de anao de mbola misy andriamanitra ko andriamanitra zay andriamanitra anao Yehosoa zay ne sara izy mianaka mihitsy niarananao an'io de ahoana ka misy resaka tsony zay ne adalanao zay mbola mitandrina ine fosiny ty andriamanitra hoe diso am'ray aloha de meloko amin'izy rehetrarehetra mihitsiny ka tandremo zany satria zay le hoe aza nampina de aza nesorona zay ndikan'zay dika le hoe aza nampina aza nesorona le Deutéronome 4:2 aza nampina de aza nesorona kanefa etsika mahita mihitsiny hoe efa rava ary le didy ny tena marina ty ny teny miny anazy ty Efesianina 2:20 2:2 ka hatrany amy andininy ataotsika hoe 20 zany eo any zao ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka nofa ka nolazany voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voafora io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandray finy jiosy ny jenty satria ny fora mihitsiny isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo ny sasany ny famorana tsy nampiady satria misy olo am'teny hoe mampiady ny famorana izy ro lara niarany sakafo tsara mihitsiny mika bakitsika ry boky ny Genesis regny manisy Genesis toko firy nga iny Genesis toko 20 andininy fahafiry takona beatry andininy fahavalo no vakitsika Genesis 26:8 lalohatsika aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandra feny ny famorana de aloha vakitsika teny valy mihitsy nampifandrafy zany io zany ateo redirediny olona fotsy miteniteny foana ka hatramin'ny andininy hitatsika eo Genesis toko fahavalo ary rehefa Genesis toko 20 zafady andininy fahavalo
ary rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo mbaravarakely Abimeleka mpanjaka ny Filistina ka nahita fa indro Isaka ny sangy tamin'ny lehibe vadiny. Ary Abimeleka Filistina zany io Abimeleka io a. Ary Abimeleka de niantso any Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana ianao no laza tamiko hoe anabafoka izy. De ndao raha fa nifanaraka izy lahy reo taria ambanimbany taria de niarany sakafo izy izy amizy. Izy misy ty ao amin'ny andininy fito amby roapolo Genesis 26-27 ary hoy Isaka taminy nahoana ianareo no makaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroka ny alahy teo aminareo. Ary hoy izy ireo efa hitanay maromarona fa momba anao iava ka de hoy izahay aoka isika anao fianianana isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao. Any hoe lasiny anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina zay ifampiraraha amin'ny iza moa Isaka zay Israelianina. Atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana satria Isaka de mifora i Abimeleka tsy mifora fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena. Fa tsy anisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendrenay anao akory tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao fa tsy nisoa ihany. Fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra iava. Dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninona sy nisotro izy. Eto zany de sady niara-ny hina, niara-ny sotro, niara-nihinan-kanina, ninao fifanekena. Profo za fa tsy mampiady ny famorana fa zava-be. De mantsy misy olo miteny hoe ny famorana no rava teo amin'ny azy fijaliana aza mba miteniteny foana. Tsy nampiady zany. Fa ny nampiady mazava-be hitatsika de nididy fosy lalina Mosea zay hitatsika teo ny toko sy andiny be deaibe ndaradraraka efa trany amin'ny fampianarana lalina fafito amby roapolo tsika hoe nampiady mihitsy io. Nampiady ny Jiosy sy ny Jentilisa io. Ka eto zany tsika hoe inona zany le ho atao satria ho atambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa dao fakitsika am'izay le Efesianina 2:15 teo satria fa mazava-be zany fa tsy misy idirana ina moa famorana le izy Efesianina 2:2 malalaka be am'izay tsika miditra ato amin'ity vaky teny ty 1:20 ka hatramin'ny fa 1:20 fakitsika zany. Koa atsaroa fa Efesianina 2:11 ka hatramin'ny 18 ngamana. Koa atsaroa fa fahina nareo zay Jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voafora tanina teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Io zany de fampiresana fotsiny hoe fa tsy nampifandrafy. Satria Isaka ny fora fa nifandray sy nihinan-kana sy ninao fanekena tamin'ny Abimeleka zay tsy mifora fa Filistina. Tsaroa fa tamin'izany zany de tsy nanana ny Yehosoa nareo fa olo ko azy tamin'ny fanjakana Israely. Io zany le hoe ny Jentilisa de tsisy fantany mombany amin'Andriamanitra zany mihitsy ny resaka didifolo zany resahana. Ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io didifolo lalina Mosesy io ny dikan'izany. De tsy nanana fanantenana sady tsy manan'Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao. Marina be satria tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io resaka didifolo io. Voaroka tanteraka azy zareo tao. Fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Yehosoa, ao amin'ny Yehosoa zany, ianareo zay lavitra fahiny de efa nampanakekeny tamin'ny rany Yehosoa. Zany hoe vokatriny rany Yehosoa zany latsaka teo amin'ny azy fijaliana de efa nampanakekeny an'Andriamanitra mihitsy ny Jentilisa. De noho am'izay nge fa izy no fihavianantsika rotota zay naheraintsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana. Ary noho ny amin'ny Yehosoa zany de nitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa. Zay ny dikan'izany teny zany. De hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy ka iny le nampisaraka ny didy fotsy lalana Mose ny nampisaraka. Tatsika teo tsara ny toko sy andiny raraka teo. Fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafina dia lalana nisy didy natahotrandremana mba anakambany atsika rotota ao amin'ny teny olom-baovao ray ka naovan'ny fihavanana. Zany hoe ny ravana zany le lalana nisy didy de didy fosy lalana Mose mba anakambany ny atsika rotota olom-baovao amin'ny tenany zany hoe nanaovan'ny fihavanana zany Yehosoa no nampiavana tany lalan'ny hazo fijaliana novonoany Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosy lalana Mose de rava le nampisaraka de niavana ny Jiosy sy ny Jentilisa. Asakasaka anao zay mbola tsy te hiavana amin'Andriamanitra am'izany teny zany
tazomo ihany didy folo io de eonao sy ny tranonao efa Andriamanitra tsy izy daholo nampiantranao zany mbola sy tonga saina ihany Andriamanitra ny foron'ny mpanota le mpanota am'izany sisy Andriamanitra amin'ny aina Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota le mpanota namoron'Andriamanitra hoe Jesosy sy ny Yesoa sy ny Yehosoa zay tsy izy daholo ihany iny de arahana mpanota namorona an'lay anarana grika mpanota namorona an'lay anarana de iny de mbola arahana ihany efa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota mendrasany zay teny izay ady tsy nanota ary tsy mpanota de vonjeny ianao jereo ny olona niaraka tamin'ny ambasadeur sa zay ady afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony tsisy mitandrana didy folo mazava be ny sary nomen'Andriamanitra zao anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andefa fa mazava be ny teny ary ampiavana atsika rotota ho teny ray amin'Andriamanitra le anankiroa teo tateo zany natambatra iaraka amin'Andriamanitra zao ty zany Andriamanitra ty ty le rotota teo mitambatra zany le anankiroa ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay ho any amin'Andriamanitra zany noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana zany hoe le azo fijaliana zany namonoana le didy fosilana Mose zay nampisaraka teo aiza ny afalimbe tokony tehaka daholo ny an-trano am'izany disaka zany raha ny an-trano rehetrarehetra tokony miara mitehaka daholo mena zany hoe rava le fandrafiana rava le nampisaraka zay ary tonga izy ka nitolo teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tam'izay akaiky koa zay any hoe izy no nampitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa de Yahosoa nitolo ny fihavanana hoe ndao am'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo ary izy no nantsika rotota fanatona tamin'ny fanaray ho any am'ray de lasa ny fanatona anakany am'ray ny Jiosy sy ny Jentilisa tena didy folo ve ny rava alovanketsika ny sefertorany Jiosy zay mananaovantsika anazy satria ila loatra satria samy areteny zay teneny eo aleo ary amin'ny sefertorany etsika no mijerindray ahoana ny nanoratany zareo an'lay iny mo lay iny io rava io vakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijereny hoe ty le rava ty aleo zareo Jiosy ny amoaka an'le fanambarana hoe ty le izy ty Efesianina 2:15 mba miandry kely otsika zay Efesianina 2 izy hoe inona ny rava tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava ary ny atao hoe Torah de ny didy fosilana Mose zay io zany le teny Jiosy hitatsika io io izy io ndray le teny Jiosy be de be mpirapapapapapa aleo zay mame miteny Jiosy ny amoakany hamaky an'io vetivetika eo gaga be le olona ame miteny Jiosy rehefa am'izay le teny Jiosy ke tsy hainy koa no mamaky anazy de maniry raha mba mipetraka tsara mba manaja nytony teny tony de vita vakitsika izy babatilo hayeba bibsaro et torat hamitsot va skot libro de tsika zany tsy andeha lavitra hoe famse Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 Torah on le olona manino on le Torah do vakitsika amin'ny teny anglisy le izy eo ambany eo Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daotsika fa Torah le izy Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io Efesianina 2:15 koa le teo io 15 samy 15 io ety koa 15 Efesianina 2:15 de vakitsika le teny anglisy diabolisine in his flesh tamin'ny alalan'ny fanapotena tao amin'ny nofiny the hostility de teo hostility de ny fandrafiana zany zay zatra nampiady ina le nampiady which is the law of commandment zay tsinona fanolalana zay tao anatin'ny commandement ka ny lalana ao anatin'ny commandement Torah ny voalaza eto Torah le izy voila zany hoe ao amin'ny Efesianina 2:15 io zany hoe inona le ny ravana rava ny Torah ary ho an'ny mahafantatra Torah rehetrarehetra ny ateo Torah ho an'ny tsy mahay aloha zany izy mety tsy lalàna fa lazay kotriny hoe didy fosilana Mose ndana enary kely ny Torah raha tsy mahay nareo fa ny ateo Torah de lalàna Mose izy io sy ny didy folo zay ny ateo Torah zany zay ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa motifanina ho antsy de lala ka ny voalazany soatra masina farava eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de Torah ny lava Torah ny rava izy io varavarabe ao anatin'ny ekranareo hoe rava ny Torah zay ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy lavabe tsony hoe inona ny rava ve le didy fosilana Mose rava izy de manatona ny Yahosoa am'izay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa nefa samy vonjeny reo anakoreo vonjena ny Jiosy vonjena ny Jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dada Yava de tamin'ny alalan'ny Yahosoa zay niantona teo amin'ny azo fijaliana
no nandravanana iny de rehefa vitany Jehosoa ny fiantonana teo amin'ny azy fijaliana rava ny didi folo de afaka nitambatra am'izay ny Jiosy sy ny jentilisa ny dikan'izay de manasanao anatiny any Jehosoa fa hiaraka ho any amin'ny lanitry misy antsika makany amin'ny lanitry hiaraka amin'ny Jehosoa fa rava ny didi folo zay tsy mandrava didi folo de tsy afaka ho any amin'ny lanitry zany fa tsy miexiste zany fo any anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao tsy ho any zany ianao le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io ny namorona an'io anarana ataonareo aiza mo sasany ka tonga ary amin'ny Yaho ary iny sasany tonga ary amin'ny Yahosoa ary raha Yahosoa ny tokony atsoina de mahita am'izay le sampotsampony hoe Yahoso izy ny anazy miaraka amin'ny Yaho izy ny dikan'io mbola mitandrana didi folo ten'Andriamanitra mazava be foana ny taona ary bokyny Hebreo ivakiko io ka ntsaratsika am'izay mieritreritra samy tonga saina rava ny didi folo sy lana Mose fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Jehosoa mihitsy ndreo anankiroa fa miady hatramin'ny farany fa rehefa tonga Jehosoa nitambatra ny Jiosy sy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy andao any amin'ny Jehosoa daholo nareo zay mandeha ao an-trano ao andao any amin'ny Jehosoa fa tena sambatra aneo any miaraka amin'ny Jehosoa miafina zao zavatra zao efa tsy miafina tsony izy ankehitriny manapa-hevitra andao hiaraka amin'ny Jehosoa tsara be nge ho azy any Jehosoa zany fifaliana ny tsy isy ohatr'izany antsoika ianao anatin'ny Jehosoa voninahitra ho an'ny Jehosoa mandrakizay voninahitra ho an dada Maliava zay ny amaranako ny teniko tongava soa ty amin'ny Jehosoa miraha soatsika ila samy tonga soa ary vavakintsika ary va amin'ny famaranana zay fampianarana zay vavakintsika sotrabetsaka dada Maliava noho ny amin'ny teninao sotrabetsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe fa tafita indray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona tena fiainana zao amara zao tena fiainana mandrakizay vonjeon'ny olona dada Iava vonjeon'ny olona Jehosoa hitondra soa zehetra miainanao ary anavitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao matoka fa tena hiasa ianao ary amaly vavaka ary hitany zay rehetra ny ainao zao fampianarana izao anao voninahitra anao dada Maliava aoka ny fanainao masiny irahanao isitona ny olona am'izay Jehosoa hamerina ny olona ho any aminao ho voninahitra naranao masina sy ho mariky ny fitiavanao ho valin'ilay ranao nalatsakao mazava ny teny sy ny fampianarana anjarany tsirairay sisany manapa-kevitra manatona fefa mazava ny teny voninahitra anao dada Maliava Jehosoa ary am'izany tenetra zany Jehosoa diaroviny teninao mba tsisy herina fahefananakana intsony fa arovany heritsy ny voninahitry ny lanitrylanitra zay anao dada Iava Jehosoa tahio ny olona mbo tafafena somatsara ao amin'ny valanao Jehosoa fonjeo mba tsisy overy voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Jehosoa naovan'izany vavaka rehetra halleloia amen de miraha soatsika eda samy teny Jehosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana aminaraka andre